ho anay tsotro ny teninay dia hoe malalaka mifaneho-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena tamin'ity 4e république ity ary betsaka ny sehatra ary izay angamba no hoe tombony amin'ity fitondrany ity satria navela halalaka iteny zay tiany teneny ny olona fa izay tsy midika hoe apetraka ny fadikan-dalàna dia le hoe fidinana an-dalambe sy ny karazany anay zany dia hoe toherinay ny resaka fidinana an-dalambe amin'ny endrin-drehetrarehetra zany hoe fandikan-dalàna satria tsika sarotiny amin'le hoe tany-tan-dalàna dia tokony samy anaja an'izay izay resaka hoe fanajana ny lalàna izay dia ary tsy tombonao vahoaka ny fidinana an-dalambe miteraka fahantrana zany satria efa natao foana dia atao firenena dia miantso fitoniana fiandrasana 824 ho an'izay vonina nleo amin'izany zavatra zany na dia misy miteny raha sasany hoe tsy mahany 824 dia aleo fehefehezina ihany zay amposy sy hoe eritreritra iroso alohan'ny fotoana zay